ho aminareo any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Antsoina ho amin'ny firaisana. Antsoina ho amin'ny firaisana. Zany ray no asongadiny mofinaina ato amin'ny Efesiana 4:4 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Antsoina ho amin'ny firaisana ny mino. Ambara eto fa fototra iray amin'izay maha izy azy ny fiantson'Andriamanitra ny firaisana. Nantsoina ho amin'ny firaisana arak'izany ny mino, fa tsy ny mifanoatra amin'izany na ny fisaratsarana akory. Ambara eto fa fenitra arahana amin'izany fiantsoana ho amin'ny firaisana izany ny fotom-pinon'ny fiangonana. Ny fotom-pinoana izay mampiray, fotom-pinoana manasongadina ny mahairay ny fiantsoana. Iray Andriamanitra, iray ny fanahy masina, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, eny iray ny finoan'ny fiangonana. Ary izany raha teo no iantsona ny mino ho amin'izany firaisana masina izany. Izany no iantsona ny mino mba hanaka an'Andriamanitra iray, hanaka ny toetran'Andriamanitra iray. Ambara eto mantsy fa toetra mampiavaka ny fiangonana, ny hoe tokana ny fiangonana, tokana tahaka ny Kristy izay tokana rahateo, satria tokana Andriamanitra dia tokana rahateo ny fiangonana. Ary tokana tahaka izany koa ny finoan'ny fiangonana, ary mbola tokana tahaka izany koa ny fiantsona ny fiangonana. Mazava arak'izany ry havako, antsoina ho amin'ny firaisana, fa tsy ho amin'ny fisaratsarana ny fiangonana masina. Antsoina hiombona amin'ny Kristy iray ny fiangonana. Antsoina hanaka ny mahatokana an'Andriamanitra ny fiangonana masina. Izany no fototra maneho ny maha izy azy ny finoana kristianina, ny fiantsona ny mino. Ry havako malalo amin'ny tompo. Zay avy amin'Andriamanitra dia manahaka ny firaisana ao aminy. Zay avy amin'ny devoly dia manahaka ny fisaratsarana ao aminy. Ka mazava fa ao amin'Andriamanitra tsy misy fisarana, fa zay te hisaraka dia manahaka ny Satana, ilay mpampisaraka rahateo. Mila mitandrina ny mino fa ny amin'ny fiantson'Andriamanitra dia fiantsona mampiray, fa tsy fiantsona mampisaraka, fiantsona mampiombona, fiantsona izay ambara manahaka an'Andriamanitra iray rahateo. Engane isika fiangonana ry havako, hanorina ny finoantsika ao amin'Andriamanitra iray, amin'ny fiangonana iray, amin'ny fiantsona iray. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ny dera sy ny laza ny voninahitra Andriamanitra no atolotra ianao. Le Andriamanitra tokana hatramin'ny voalohany, miasa amin'ny fiangonana hatramin'ny voalohany, ka mandraka ankehitriny ary mandrakizay. Misaotra anao zay noho ny fahasoavanao lehibe izay tsy mety ritra
mamelona ny fiangonana, anao ny fiangonana, ianao no lohany, ianao no nanorina azy, ka ianao no manjaka ao aminy. Misaotra Tompo ny amin'ny fahasoavanao lehibe izay ampamirapiratinao amin'ny fiainany fiangonana mandrakariva, fa angatahanay amin'ny anaranao Jesosy kosa izay rehetra mitady fampisarahana, izay rehetra tsy avy aminao, izay rehetra asan'ilay mpampisaraka, dia didina tsy anakery tsy anana fahefana ao amin'ny fiangonana ao. Ianao Andriamanitra ane, hiazona mandrakariva ny fiainan'ny fiangonanao ho amin'ny fiantsona iray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana, no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.